lasa efitra ny toerana dao ny lalany reto lasany koa mbo vahoaka maro dia maro izy reto nanana eny azy rehetra voavakana ny mosika ny tokony andehanana aty amin'ny mausolée dia mandeha tongotra ny tenenina ambanidia zany andeha momba ny mausolée no lalana amin'izao fotoana rehefatsika zao dia sady miakatakafina ihany koa moa zany dia zay mahatonga ny faussement sady mandeha no sepitra maka aina no mitafara ambulance dia fitsoka sy salina ny vahoaka manara fa ny sénateur ny mausolée rehefa niperesika koa moa zany ny lalana amin'ny akapela misy reto tametraka voninkazo io zany ny lohany dia mipetra any amin'ny akora oatra any ny mpanaraka moa zany mbola misy avy amin'ny ministèren'ny mponina ny mpandahatra ny olo ny azo matany amin'ny mausolée zany amin'izao fotoan'izao dia misy anay moa zany somary manamorona ny tunnel ambanidia izay mety miteraka misy fahazona tsara amin'ny tambasisa moa anatin'itony tunnel itony fa zany entsika zany ny voatoraka ataony eo ametraka voninkazo fahatsiarovany mpidaty ny sivambolo masa itya ataony tunnel izay mpitaba izay milazo makany aty an'izay moa zany ny fiarakodia zotra andehandeha anazy ndeha anverina fomba mivokana ty ambodatovo dia ahitana fiarakodia mitandahatra ihany koa zany nazo ty amin'ny tunnel dia ikota amin'ny tunnel zay dia verina kely amin'ny akondana ho ny tunnel mba tsisy mitapatapaka mandala moa zany olona ndraiky fa mandala ny olona mandeha zay ny fandesilanena moa zany dia misafan'azy dia lasa ndray zany dia voatana nahatona kely dia lasa ndray zany lasa ndray filarana misy tandrofilanina miezaka mazakazaka makany aloha ireto olona mitantahatra ireto dia mbola ao anatin'ny ataontsika hoe hafanana moa zany amin'izay fotoan'izay dia mandeha afaka tany tandrofilanina zany ezaka ho any alohany ireto mpanao dia ireto miakatra amin'ny mausolée dia manaraka amin'ny sisiny alohany ateto tazana miazakazaka miakatra ny fiakarany ireto mpitandro filamina ireto andrianana amin'ny zava-misy mandray sasany ezaka ho any aloha any dia monjeo amin'ny olona mafy ihany koa moa zany fa miara-mazakazaka miaza any aloha any rehetrarehetra amin'ny zava-misy mirakoraka moa zany sy mitsahatra fa zay zava-misy dia miverina lay tandro filamina na aka fiara sy mataytala sy maro matsikaiky any zany zava-misy etya tandray verina lay afaka mazakazaka any aloha andre olo reo dia andray fiara sy mataytalana moa izy ireo miakatra ihany ny lalana miampy andrianandro dia mananika anaty meva momba ny mausolée ny sécurité nanakana tetra amin'ilay croisement ity atanora sy makianaka atsony fa tsy voafakana moa ny tombo an-dalana ny isan'ny mpandeha ny tombo an-dalana takan'ny dianondro zany hoe fa vahoaka amin'ny tomandavana no hita ty miaraka amin'izay fiarany teny fanana zay ny sayanty ny motara ny mpitandron'ny filaminana motara ny gestion kafiloteranena gaby zany ny prime ministre andranaramanara gormarivo no miakatra inakivaika andreto andrehan'ny olona rehetra miakatra anatan'ovy manome lalana ihany koa ny mpandeha tongotra tsy misy korotana ny filahasana tsy misy provocation tsy filina zay no mazava-misy aty mandeha ny mpandeha tongotra tarehan'le sénateur d'élection dia mandeha ihany koa portezin'ny fitondram-panjakana manampy zay amin'izay olona rehetra vahoaka mandady zay arakaraky ny toerana andehanana no
mampatonga ihany koa sy manatevina filahana manamana andro andriamady dia zay zany lasa karazana fivinana an-dalambe ny ity fetiny fanamarihana 7 mars 2024 ity tsy nampoziny fahita ihany fa io hiakatana tanomora io dia zany mipoaka vasy hiakana mandaka zanaso hiakatana tanomora dia miresadresika zany hiakata ny prison iny fitahana zany zany iny fita zany fitahana dia anakoa ny rehetra tiatikitanin'olona zany ny pomba mandraza masina rehefa mpanjasila miny ary dia mitarandry olona ary atsika ny mpianakaviana ray nahita zay nanao na misangatra taminareo zay tsy mahalala fa nitezaka zay lekany jery zay olona hoe mihira dia mijery akizy mijery dia babady mihira hoe tonga dia nasipo ty le tsy mba nenerabe fa ty anaty anaty tranonao ve ty anaty tokotanin'olona zazakely be dabe reo somoenina fa disity reo tsatsatsatsa zere Ya, sasakena zany miaritra ny setsy tokony zava-misy amin'izao fotoana ary voatazany fatsokotany rehetra zany dia mitranopoa mandaka zamaso zany satria koa rehefa tatataraina fotsiny fa dia ato anatin'ny tokotanin'izy ireo mihitsy ary dia misy ankizy kely voatery mitondrana rano daholo moa zany rehefa ankizy kely rehetra ary mbola tsy fantany tokony fepetra hafa raisin'irety fianakaviany rehetra satria tsy afaka miala amin'ny zava-misy tia tanin'olona amin'izao fotoana izao zay ny zava-misy zany raha tokony rehetratarika rehetratsika hoe ametraka voninkazo no kendren'ireo mpanjatrenina na tiana tanan'olona zany no mitanga zay ny zavatra zany dia sahirafona zany le reny fianakaviana satria zazakely aza misy bomba andazamazy zany tsy moramora fa dia manisitra tokoa amin'izao fotoana izao zay zava-misy anankiray hita moa zany sendra mambalovany teko andehandehanana mitandriny firamina manao zany zay mbola manao an'izany fetety zany zay zany zava-misy aloha to tanomora zany hoe ny tanomora moa zany dia mbola mifampiandreo amin'ny vahoaka izay filerana tao anatin'ilay fifandonana teo iny dia ny avy amin'ny mosekurety ihany koa na dizaine na polisy pirenena izy aveto dia lasa midina any ambany any midina amin'ny ambanimban'ny gastropizzainy manatana ny olona tsy hiakatra dia ny vahoaka ny fitazana anazy avy aty ambony aty miandro ihany koa mifampiandro eo zany na ny le mpitandra firenena manatana ireko na ihany koa ny vahoaka miandro amin'ny ambany rehetra any dia zay no zava-misy rehefa avy namafa ny ranomasy mitsoakoa tao atina amin'ny entina mahezivaika sady napoka revitra mafy dia mafy tokoa moa ny fahenona azy fa vao maika ihany koa zany nampirehatra ny gadezera ny manodidina ny zavatra mitranga tetiko dia zay zany aloha ny fitatananay dia hiditra zamanay zany napita n'izay vaovao misy aty dia zao fotoana izany zany dia mikady mety modele ny sénateur Lilson René Berolon n'izao fotoana izao mangataka moa ny tena mba hety fa n'izay famaterana fehezam-boninkazo izay kanefa dia sakanana ihany koa amin'izao fotoana izao tia antoerana zany hoe misy zany ny fifampesana tia antoerana mba ahafahany miditra manetsaka izay voninkazo na ny fakany mazerfo izay rehefa mandeha teto moa ny fifandaminana dia milaza ny sénateur Lilson ary nambarany zava-misy dia potika efateraka ny fitaratry ny fiarana n'izao fotoana izao n'izay eritretra miasa tao an-tanimora izay izy ihany koa dia milaza zao fa dia hoteny ny président raha toa ka tsy lona izay fitaratry fiarany izay moa ny zava-misy mitranga ety an-toerana n'izao fotoana izao namana andrianazy atreto zany dia milaza azo eto atasy-dalana eto ny sénateur Lilson n'izao fotoana izao satria afaka manatitra izay voninkazo izay eny amin'ny fasany mahery fo
zay ovin'andriana nabarjona njaka andriana vonsoa ravaka eritsitoaina aingo malala natale izay any amin'ny toerana rehetra misy ny fihetsiketsehana rehetra zany ao anatin'izao fanamariana ny fa 5 taona niverena ny fahalevantena izao zay efa nentana teto moa zany ny zava-misy mitranga rehetra. Ny tany Moramanga dia efa vita tamin'ny 5 ora mahery 5 minitra teo zany tamin'ny 10 ora latsaka minitra vitsy ny fametrahana ny fehezam-boninkazo izay nitanterahany ny filohan'ny repoblika moa zany tany Moramanga.